bio an'Andriamanitra ary tany rehetra, mankalazà ny voninahitry ny anarany. Ome voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe: endre matahotra ny asanao, ny fahalebiazan'ny herinao no hikuizan'ny fahavalonao anao. Iaraka ivavaka ary isika izao a, rainay masina tsara indrindra ny an-danitro, hiaino ny teninao izahay, mangataka ny fanatrehanao tanteraka ao am-poninay sy ao an-tsainay, ary mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Fa ny miarabanao izay eo amin'ny fiangonana Adventista Tanjombe, ny fiadanany tompo sy ny fahasoavana ane ho aminao mandritra ity sabata ity, ka ny voninahitra dia ometsika azy ireriany. Amen.
Amaky ny tenin'Andriamanitra isika de manasa anao hanokatra ny baiboly. De voakitsika ao amin'ny Jaona 4:20 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 7. Ao amin'ny Jaona 4:20 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, raha tsy zany de efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho de ho avy indray ka andray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Zao dia hiaraka hivavaka mandoalika isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, isaoranay ao satria mbola omenao fotoana izay ahafahanay miantso ny anaranao, midera sy mankalaza ny anaranao ihany koa izay, satria nitantananay ianao tamin'ny fiainanay lasa rehetra ary fantatray sy azonay antoka ihany koa fa hitantananay ianao amin'ny fiainanay ho avy manontolo. Amin'ity anio ity dia maniry izay ny fanatrianao feno mandritra n'izao fotoam-pivavahana izao. Mivavaka manokana ho an'ny mpitory-teny izahay, aoka ane mba ny fananao masina no ampitoerinao aminy. Mivavahanay manokana ihany koa ny mpitarika n'izao fiangonana izao, manomboka any amin'ny conférence générale hatraty amin'ny membre tsirairay avy. Andriamanitra ianao mihitsy no hitantana azy ireny tsirairay avy. Ny firenena ihany koa dia tsaronay eto anio, aoka ny tananao mahery ane mbola hitoetra amin'izao firenena izao mba hahafahanay manao ankalalahana ny asanao. Ny fiainanay manontolo, ny hoavinay rehetra dia apetraka feno am-pelantananao, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fanompoampivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony. Asaiko ampitiavana ianao ary ao vavaka mangina ho fanomananao izany. Amen. Fanentanana ho andreo mpanao eloka taloha. Andeha ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Mateo 5:9-13. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboanareo, tao an-trano maizina aho dia novanginareo. Nanapa-kevitra ny anova ny fiainany vaovao i chaîne école rehefa nigadra nandritra ny 3 taona tany am-ponja. Tao anatin'izany manko dia irifiry, tebiteby, fonja ary betsaka ny zavatra izay nidy tao anatiny rehefa tao amin'ny fonja tao izy. Inona ho ianao ny eloka-behivava vitany na inona ihany koa ny zavatra ratsy vitany no dia nidy avokoa ny zavatra rehetra. Tamin'izany fotoana izany anefa no naneho ny voninahiny Andriamanitra ary nanova tanteraka ny fiainany. Nanapa-kevitra izy ny hiova ary hanokatra ny varavarana rehetra, indrindra fa ny fanomanana ny asan'Andriamanitra amin'ny fanomanana ny fanatitra sy ny ampafolony ho an'i Jehova.
amin'ny tsian'ito ihany koa dia asaiko ianao anova ny fomba fijery ny amin'ny fanohanana ny asan'andriamanitra, ny fanolorana ny fanatitra sy ny ampafolony, ary ao anatin'ny toe-javatra izay ratsy indrindra eo amin'ny fiainana dia manome ny voninahiny Andriamanitra ary manova ny olona ao anatin'izany toe-javatra izany. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo Mateo 5:23-telopolo, tsy nanan-kitafy dia notafianareo i Jesosy izany, narary dia notsaboanareo, mbola izy ihany koa izany, tany an-tranomaizina dia novanginareo. Fanohanana ny asan'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Manam-pandriana ve ianao amin'ity anio ity? Anapa-kevitra mihitsy ny anampy ny asan'Andriamanitra, hijery ireo mahantra sikam-bota, ireo any amin'ny fonja, ary indrindra fa ny asan'Andriamanitra dia andeha hoentintsika hambavaka izany fanapa-kevitra tsara izany. Rainay tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao satria nampianaranao anay indray androany, fa ny fanohananay ny asanao dia havita be tokoa izany. Ampio izay Andriamanitra mba hanome ary indrindra hanomana mandrakariva, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
rabanao indray tratra ity sabata mahafinaritra ity. Androantsika raiky izy de hiaino tantara anankiray mahafinaritra be izay alaitsika avy ao anaty baiboly izany. Misy amintsika ankizy zao mety efa naheno an'ity tantara ity fa misy ihany koa mbola tsy nare izany de angalatsika lesona lehibe mahafinaritra izany anio. Tantara mitondra ny lohateny hoe mpanompo tena mahatoky. Averentsika rehetra nge mpanompo tena mahatoky. Dray andro ankizy nisy mpanjaka lehibe anankiray izay antsoina hoe Nebokadnezara. Andinge averentsika? Ie, ohatran'izay tenenao izay mihitsy, Nebokadnezara. Izy io ankizy de tena mpanjaka lehibe anankiray izay izy tany a Babilôna tany misy anazy. De indray andro izy namoaka didy lehibe anankiray hoe zao tsy maintsy ataon'ny olona rehetrarehetra. Andetsika anangana sary vongana anankiray lehibe de tena ataontsika ngeza be mihitsy izany amboaritsika amin'ny volamena. De zao rehefa vita io de manomboka izao ny olona rehetrarehetra niza tsy ankanavaka tsy maintsy mivavaka amin'io daholo de tsy maintsy mikohaka amin'io daholo. De mivoaka zany ankizy ny didy anankiray hoe tsy maintsy izay zany natao manomboka izao, niza tsy ankanavaka mihitsy de tsy maintsy mikohaka eo anoloan'io. Ito le sary vongana tamin'izany. De teo ankizy de nisy kosa nefany olona anankitelo be zao, telo fa tsy anankiray na roa fotsiny teto izy de hozy izy hoe tsy mety zany hozy izy ny teniny tsy mety zany satria Andriamanitra irery ihany no tokony enko fantsika tsirairay avy. De ny anaran'ireo olo ireo mihina fa mety efa misy aintsika Sadraka, Mesaka ary Abednego. De hozy izy ny tenin'izy teo amin'ny rahalahy hoe zao tsika tsy mikohaka amin'io zany, na de mikohaka amin'io ara ny olona rehetrarehetra de tsika tsy mba hanaraka an'izany satria manana ny Andriamanitsika isika. De nefany efa fantatry zareo hoe raha ohatra ka tsy manaraka an'izay teny izay de tsy maintsy alefa any anaty lafaoro mirehatra be. Tsika zao raha ohatra hoe may labozia zao tsika de tena mamay be sady marary, fa tamin'ity kosa izy tena vao may mihoatra lavitra noho ireny afo hitantsika ireny, fa tena afo be mihitsy no miandry ho an'izay tsy manaraka ny tenin'ny mpanjaka. De na de teo ary zany de tsy mivadika izany izy hoe za hivavaka amin'Andriamanitra, izahay de hivavaka amin'ny Jesosy irery ihany izay namorona antsika fa tsy amin'ny sary vongana izany. De aveo ankizy indray andro nivavaka zany ny olona rehetrarehetra de mandoalika mikohaka eo anoloan'ity sary vongana ity daholo. De ohatran'izao amin'ny sary zao mikohaka ohatran'izao. Kanefa kosa ankizy Sadraka, Mesaka ary Abednego tsy nanao tahaka an'izany izy fa rehefa mikohaka rehefa mivavaka de zareo mitsangana foana fa tsy manao an'izany izy. De teto ankizy de tsikaritry ny mpanompo mpanjaka anankiray hoe reo misy telo lahy hozy izy ny teniny tsy mikohaka amin'ilay sary vongana izy tsy manaiky ilay didy lehibe izay navoaka amin'ny mpanjaka, fa ahoana ary izany tena andeha lazaiko amin'ny mpanjaka reo hozy izy fa tsy manaraka ny didy izay navoaka amin'ny mpanjaka. De zareo ankizy tsy matahotra, tsy natahotra izany izy hoe mety ho any amin'ilay afo be ho any amin'ilay lafaoro be zany izay. Zay tsy matahotra an'izany fa Jesosy irery ihany no ivavahanay. De nentina tany amin'ny mpanjaka zany izy, ty ilay mpanjaka ty de nentina tany zareo de hozy tenin'ny mpanjaka fa ahoana izany ataonareo izany? De hozy izy zareo hoe zay ninona nataonao anay? Ninona zavatra mety miandry anay de zay tsy ankohaka amin'ny Andriamanitra hafa zany fa ny anay Andriamanitra namorona anay, Andriamanitra namorona antsika rehetrarehetra zay ihany no ivavahanay fa tsy mivavaka amin'ny sarin-javatra zany zay hozy izy. De tsy matahotra zany nareo raha alefa any anaty lafaoro?
Zay tsy matahotra an'izany satria na mety hoe ho faty aho ary zay ninona mety zavatra mahazo anay ao de zay matoky fa Jesosy tsy andao anaiza mihitsy. Jesosy eo anilanay mandrakariva izy ka ninona mitrango eo amin'ny fiainanay de zay tsy maintsy ijoro mahatoky foana. Ndao ary tezitra be zany mpanjaka satria tsy manaiky mihitsy zareo de ndao ary ozy izy ny tenin'ny mpanjaka andao fa alefa any anaty lafaoro ozy izy ny teny rehefa tsy anaiky an'izay la zavatra lazaiko zay de nalefa tanjaka izy telo amin'ny rahalahy de ozy izy teny mpanjaka zao ataovy tena mamay be mihoatra lavitra noho ny mahazatra ozy izy io lafaoro io de toeraka izy tena ampiretina zany le lafaoro de tao de mety hoe may tonga de may tao izy mety hoe tsy haitsika izay nahazo anazy fa zao kosa nefa rakizy nisy gaga be zany aloha ny olona rehefa nalefa tao anatin'ity lafaoro ity zany izy telo amin'ny rahalahy aveo tsikary tao aoriana kelin'izay de gaga be le mpanjaka hoe way tô olona anakefatra ozy izy ny teny no hitako ao anatin'le lafaoro nefa ny olona telo ihany ange nalefatsika tao de ozy ny teny mpanompo hoe tena marina zany fa ohatry ny tombo anankiray le izy de nanantona ihany zany ny mpanjaka nijery hoe fa iza rio iza ozy izy nareo rakizy Jesosy no teo anilan zareo. Tantara tena marina io rakizy Jesosy no teo ary tsy may akory zareo fa Jesosy no niaro anazy tao. De osy mpanjaka voay zareo ozy izy ny tenin'ny mpanjaka de navoaka zareo de nijery mpanjaka hoe way tena tsisy may na de kely akory ary. Ajanontsika hatreo iny tantareny rakizy fa zao anderasintsika amin'ny baibolitsika de ho jerentsika ny eo amin'ny Salamo 1:1. Salamo 1:1 ny andininy 9 tapany voalohany ihany. Ny masoko hijery izay olo mahatoky amin'ny tany mba hitoerany eto amiko. Zany teny mahafinaritra sy teny fikasana lehibe zany rakizy no entin'i Jesosy amintsika androany de izao maniry raha ny ankizy kely tsirairay avy mba tena hijoro mahatoky ninona mety manozongozona ny ankizy kely mety hoe sarotra ny fianarana ohatra de matahotra tsika hoe ahoana zany fa minoa de matoky fa Jesosy eo anilanao mandrakariva ary mivavaha foana fa na mety sedra sarotra aza ny ainan'ny ankizy rehetra de mino ary matoky fa ny teny fikasan'Andriamanitra tsy miovy zany fa eo Jesosy ary anao fakagana lehibe ho antsika izy. Amaranantsika n'izany ary de andeny ankizy kely rehetra hivavaka daholy. Eraky hivavaka tsika. Jesosy mahalalo saotra anao izay ankizy tamin'izany tantara mahafinaritra izany. Nampatsiahy anay indray fa ninona mety miseho amin'ny fiainanay na ny olon-dehibe koa aza de mino sady matoky izay Andriamanitra fa ianao mandrakariva hiaro anay ianao eo anilanay ianao Jesosy ka natody zava-tsarotra izay de tsy ho kivy izany izay fa eo anilanay ianao ary hanampy anay foanafoana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mandundunao ampunao Jesù miandri mitalo miancafiano feunza milaza tenati miandrandra no duri fuai ni funao fa easy tundra fianana vavao Valuni antsuni resuni tanani wanaoni fitavani Mandunduna wampuna Izmifu na wesiwana Kavali Resani Lefitavani nufidi Adela Izanubana
sunitanani waloni fitavani mandunduna wampuna ismifu na wesiwana kavali reswani lefitavani lufidi Sotran'Andriamanitra lehibe sika tratra izao sabata izao. Tsy tongatonga ho azy akory ny fiainonao sy ny fanatrehanao zao fanompoampivavahana zao fa noho ny fandaminana avy amin'Andriamanitra. Androany isika dia iresaka manokana mikasika ny olana zay mpahazo atsika am'izao andro farany izao, indrindra fa mialoha indrindra ny fiavian'i Kristy amin'ny maha-kristianina atsika tsirairay avy. Iresaka momba an'ireo olana goavana, ao ny tebiteby, ao ny fahaketrahana, ao ny raritsaina zay mety mahazo atsika, indrindra fa ny tia-tanan-dehibe moa zany raha natao ny statistika zay nataon'ny fikarohana farany dia ny zavatra misy dia ny ray ampatelony amin'ny olona am'izao fotoana zao tia-tanan-dehibe dia tratra n'io olana ara-tebiteby io avokoa, ka manana vahaolana an'izany nefa ny soratra masina. Raha jerena ny olana tebiteby zany ny tena ndraisantsika vahaolana, nefa mialohan'izay nefa de tsara ihany ho faritatsika hoe inona moa no famaritana izany hoe tebiteby izany. Ny tebiteby dia fanahina tafahoatra ny amin'ny hoavy, dia lasa miteraka tebiteby goavana izany. Raha jerevantsika ny akoatran'izay le olana ny teneniko teny am-piandohana de zao ny hoe fahaketrahana dia fiaverana tafahoatra koa ny lasa, ary ny anankiray zay tena iainantsika am'izao fotoana zao ny raritsaina dia fiaverana tafahoatra ny zavamisy ankehitriny. Raha ny lasa efa lasa izay, ny ankehitriny iainantsika izy am'izao fotoana zao. Raha mijery nefa isika dia ny fiainantsika tsy hoe lasa de ny ankehitriny de fahafatesana ny ao aorianan'izay raha maha-olombelona atsika tsy zay ihany nefa ny fiainantsika eto ambonin'ny tany, fa akoatran'ny efa lasa sy ny ankehitriny de misy no avy
ny hoavy tsy hoe fahafatesana akory fa lay am'maha kristianantsika tsiraray avy a ho an'ny zasy ianao a dia misy lay atao hoe fiainana mandrak'zay zay antenaitsika sy ivelomantsika ary eo indrindra isika no ijery ny vahaolana rehetra ny am'lay olana ny teneniko teny am-piandohana raha ny maka ohatra anankiray sika ny amin'ny ty hoe tebiteby ity a de zao manany tafahoatra loatra hoan'ny hoavy arak'ilay nambarako tany am-piandohana ny famaritana de zao betsaka nefa olana hitatsika tany amin'ny lasa ohatra mety ianao zay manatrika am'izao fotoana zao a tamin'ny fahazazanao mety kamboty ianao mety maty efa maty ny ray aman-dreninao mety nylozany ray tsy nandray adidy koa ianao mety nanana tsy fahasalamana goavana ianao mety eo koa ny mety tsy fahombiazanao tamin'ny fianarana raha-pianatra ianao tany aloha de mitebiteby ianao ny amin'ny hoavinao rehetra hoe ahoana ny hoaviko misy vahaolana ve ny amin'ny hoaviko ary zay ny olana goavana indrindra mpahazo atsika am'izao andro iainantsika zao de lasa kivy ianao satria ankehitriny zao tsika no miaina de vo mandinika an'izany lasa izany ianao a de kivy ketraka eo amin'ny fiainanao ary tsy mahavita na inona intsony vo mifoy ianao amin'ny ndray andava isan'andro a dia tratra ny raritsaina le nambarako teo a satria mieritreritra hoe mbola misy antenaina ihany ve ny momba ny fahombiazako eo amin'ny fiainana amin'ny arakasa ny fianarana ny fivelomana satria tratra n'ireo olana tamin'ny lasa arak'le nambarako teo dia mety kamboty ny toerana nisy ianao de tsy nanana fotoana azo ny anarana ianao a de kivy ianao am'izao fotoana zao hoe zao ve sisa inona ny anjara zay mba iainako amin'ny hoavy ny tenin'Andriamanitra ry mpiainamana de zao manana vahaolana lehibe ny am'izany ary tsy maintsy mitady hery hafa isika mba azotsika manosika atsika ao amin'ny fambiazana tanteraka amin'ny hoavy miainy sika am'izao fotoana zao ny ankehitriny a mety mandalo raritsaina maro samihafa sika noho izany vokatry ny lasa zay nisy teo amintsika fa tsy maintsy mibanjana kosa sika raha hitodika ho an'ny lasa foana ny fiainantsika dia inona zany ny vokany tebiteby sy ny aya raha ijery ny ankehitriny fotsiny koa ny fiainantsika de ho tratra ny raritsaina foana sika eo amin'ny fiainantsika fa tsy maintsy mibanjina ny any aloha isika tsiraray avy a mba hanana fanantenana sy finoana ny amin'ny ity fiainana zay tsy maintsy mbola lalovantsika ity raha eritreritra fotsiny ianao androany hoe ny amin'ny hoavinao hoe afaka fotoana foy zany de ho faty de inona tsony moa zany inona zany no vitanao androany fa tsy maintsy velomina ao anatytsika tsiraray avy a ny fanantenana ary io fanantenana io a dia misy anjaratsika zay tsy maintsy ataotsika tsiraray avy mba azotsika zany mamelona an'zany fanantenana sy finoana ho amin'ny hoavy ho amin'ny fambiazana tsaratsara kokoa izany anisan'ny anankiray am'ireny ry mpanatrika am'izao fotoana zao a de zao tsy maintsy mametraka ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny vavaka ary mila mivavaka ianao ho ampitombona ny vavaka inona moa ny dikan'izany eo amin'ny fiainanao rehefa mivavaka ianao na raha amena ny famaritany mivavaka zany dia firesana amin'ny sakaizatina na fiankihinana fametrana fitokisana amin'ny olona anankiray na zavatra anankiray rehefa indrindra moa fa amin'Andriamanitra ny tenentsika eto fa tsy zavatra dia fametrana fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra resahanao amin'Andriamanitra isan'andro ny fanahinao ny tebitebinao ny ayainao ny tsy fahombiazanao inona moa ny antony resahanao azy amin'Andriamanitra satria manana fitokisana ianao manana finoana ianao fa amin'ny tolo-kevitra anao Andriamanitra ny amin'ny vahaolana ny amin'ireny olana misy aminao ireny ary tsy maintsy ampitombotsika izany tsy maintsy ampitombotsika ny firesahana amin'Andriamanitra satria rehefa miresaka amin'Andriamanitra matetika ianao a de mitombo ny fitokisanao azy satria izy zany no antenainao anavitra anao sy anome ny fiainana tsaratsara kokoa ny amin'ny hoavinao ary ahoana moa zany ny atao
rehefa ivavaka misy ohatra maro ao amin'ny tenin'Andriamanitra Daniela maraina atoandro ariva de mivavaka izy mba hijarany ny olana rehetra eo anatrehan'Andriamanitra sy talaony ny taridalana avy amin'Andriamanitra. Isika koa afaka manao an'izany am'izao fiainana sarotra zay hainantsika zao de mila ampitomboana izany fifandraisana amin'Andriamanitra zany mametraka ny fitokisana amin'Andriamanitra isika tsirairay avy ary tsy maintsy mandray an'izany sika raha ohatra ka nisy olana le nambarako teo a ny olana ny lalovanao mety ny laoza ny ray ianao tsy namelona anao a dia ao anatin'izay fitokisanao amin'Andriamanitra zay a de tsy maintsy diovinao ny lasanao fa raha am'izao fotoan'izao ianao raha ohatra hoe laozany ray zany ianao na ny laozany reny zay tsy nandray adidy indrindra moa fa mety hoe maty sy ny ohatran'izany a dia ka tsy mamela eloka ny reny zavatra efa niseho tany aloha reny ianao de inona ho anao aty aoriana zany le izy raritsaina sy lasa fanomezan-tsiny ao anatin'ny sainao manimba ny fahombiazanao ireny rehetrarehetra reny. Tsy maintsy mandray an'izay fanapa-kevitra zay tsika mamela ireny lasa zay nisy tamintsika ireny ary ny teny malagasy moa de miteny hoe aleo ny lasa momba ny lasa. Tsy midika zany hoe tsy jery-tsony ianao fa andraisana lesony izy ireny fa tsy andraisana fahakiviana na andraisana fahaketrahana. Ary ny zava-dehibe ao anatin'izay ny tenin'Andriamanitra dia mametoky lehibe ho atsika araky ny voalaza zay ny vakina tamin'ny vakiteny fototra atsika ao amin'ny Jaona 4:20 ka ny 9 ka hatramin'ny 7 de zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy zany de efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho de ho avy ndray ka andray anareo any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa. Mefa raha azontsika tsara zany zavatra ambarany ny apôstôly zany a Jaona zany de zao efa misy inona zany any an-danitra efa misy toerana no manin'Andriamanitra atsika tsiraray avy ary raha mibanjina an'izany tsika raha tsy manatrano ianao am'izao fotoan'izao na mety hoe sahirana fanatrano sy ny ohatran'izany a de tadidio fa no avinao de fa azo antoka fa Andriamanitra efa nanomana fitoerana mandrakizay ho anao ary nambarany na namafisiny fa hoe aza malahelo isika minoa ary io le finoana nambarako teo hoe ny finoana dia fametrahana fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra ary mamila ny herin'Andriamanitra zany sika ametrahantsika izany fitokisana zany a mba azotsika mibanjina no avy zay mamirapiratra zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ho atsika. Misy vahaolana vitsivitsy a zay omenantsika androany mba hahatonga atsika zany ahazo toko tsara fa io Andriamanitra zay tompontsika io a dia tena miay atsika. Ny voalohany am'izany de amin'ny Deutéronomia 3:20 de vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova no mandeha anoloanao ary izy no hiaraka aminao, tsy andao anao na afoy anao izy ko aza matahotra na mivadi-po ianao. Toky anankiray lehibe izy no men'Andriamanitra atsika zany ary zany no iresahantsika amin'ny isan'andro amin'ny alalan'ny mivavaka fa izy a dia aiza izy eo alohanao ary tsy misaraka aminao na andao anao am'izay zavatra rehetra ataonao fa dia aza matahotra isika na mivadi-po de afaka ny tebiteby. Zay ny vahaolana anankiray nalana ny tebiteby. Ny tokisandinina anankiray koa zay omen'ny tenin'Andriamanitra mba omenantsika dia ao amin'ny Josatoko 1 ka ny 9:7 de zao ny voambara: tsy efa nandidy anao va aho ko mahereza sy matanjah, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitrao am'izay alehanao rehetra. Manomboka zao ankehitriny zao ny ainantsika de am'izay alehanao rehetra raha mametraka ny fitokisana amin'Andriamanitra ianao a dia tokony tsisy tahotra na alahelo eo amintsika fa izy no elo lalana atsika miaraka amintsika isan'andro. Ao amin'ny salamo koa de mbola manamafy zany eo amin'ny salamo 4:70 ka ny 7:20 de zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: raha be ny ahiahy ato amiko, ato anatiko dia mampifaly ny fanahiko ny fampiononanao. Zany hoe
raha manana iay ianao am'izao fotoana zao iza no mampifaly anao Andriamanitra no mampifalifaly anao isan'andro ary ao amin'ny Isaia 4 ka ny 10 koa de mbola manome toky Andriamanitra aza matahotra ianao fa momba anao aho aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho zany no toky men'Andriamanitra atsika amin'ny alehantsika rehetra isan'andro am'izao ankehitriny zao ny ainatsika de Andriamanitra manome toky ary ny tena zava-dehibe de zao lay voalaza ao amin'ny Filipianina 4 ka 9 de zao ny ambarany tenin'Andriamanitra aza manay na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaonana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa mahatsapy sika fa misy manahirana atsika na misy olana eo amin'ny fiainatsika eo amin'ny ankohonantsika sy ny olona manodidina atsika de mangataka fifonana amin'Andriamanitra sika fa Andriamanitra de vonina ny amelatsika ary vonina ny tarika atsika amin'ny lalamarina rehetra ary faran'ny mpiainoavana zay manatrika am'izao fotoana zao dia lay voalaza ao amin'ny Matio 5:20 ka 9 fa Matio 5:1 ka 9 fa 5:20 sy ny 5:20 de zao ary noho izany de lazaiko aminareo hoe aza manainy amin'ny ainareo na izay hoaninareo na izay hosotronareo na ny amin'ny tenanareo de izay hotafinareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va ary ny tena tsy noho ny fitafiana tsy njovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any antsopotra ireny ary ny rainareo zay any an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra noho izany va ianareo ry mpiainoavana ianao zay manatrika am'izao fotoana zao mandalo fanahina ve ianao mandalo tebotebo ve ianao Andriamanitra miantso anao androany aza manahy na inona na zay hosotrona na zay hotafina zay ny olana amitsika na zay hotafinana zay hosotrona ninona tsy njovy ozy ny voromanidina efa fantatsika fa ireny voromanidina reny de Andriamanitra no mamelona azy ny voromanidina azy omeny zay masoa azy maika ve fa ianao zay manatrika am'izao fotoana zao omen'Andriamanitra ny ilainao rehetra sy ny masoanao rehetra mino ary mpiainoavana fa androany dia metraka ny fitokinao tanteraka amin'Andriamanitra ianao ary azadino ny mivavaka mametraka izany fitokina amin'Andriamanitra zany ary azadino koa ny mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro mba ampitombonao ny finoanao azonao toky tanteraka fa misy hoavy mamirapiratra eo amin'ny fiainanao ny tompo ane ombanao ary inoko fa raha ao anatin'ny olana ianao am'izao fotoana zao de ho hitanao le hoavy mamirapiratra amen. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anao raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana aza mandany andro mikaroka ianao fa ny akaikindrindra Jesosy ilay tompona tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao fa marianao tokoa antsore aza misalasala tondony le izy zao indre favolon'izy iaino mivavaka
aza mirenireny mitady zay tiana aza avezivezy mifosy falaina fa ny akaikindrindra de Jesolay tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e famalianao toko antsore aza misalasala tondony re izy za indro efa vononizy iay no mivavaka aza mirepirepy mitady ny tena soa ny vola sy arena de samy olo tokoa ka tsao ny tsara indrindra ny toetra mandrakizay tanana kanto loatra ny toeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidy ambola fa tolotry ny raha hoany rehetra mino tsy vonony bebaka de tsy mba hisy adino fa samy ho sambatra ivavaka isika tompoko raha nay masina tsara indray an-danitro misaotranao zay noho ny teninao ao anatin'ny olana tokoa izahay am'izao andro farany izao ao anatin'ny tebiteby ny ahiahy mety ao koa ny raritsaina isan-karazana na mevaolana nefa ianao tam'ty androany ity nampafantatra anay fa nanohaninay nanotafianay ary na ny trano ipetrahanay defa misy toerana no maninao anay tsiraray avy ampiomano am'izany fanantenana lehibe zany ny fiainanay manomboka izao tononinay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany amen